Dia ho ampitomboana tsika mandrakariva indray ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amin'ity androany ity tsika dia resaka manokana ny momba ny antsoina hoe ny ota, ny fahotana, ny fanamelohana, ny atao hoe mpanota ary ny fibebahana. Reto sujet reto dia matetika somary afangarontsika izy reto. Somary afangaro somary mifangaro dia androany tsika iresaka tsara anazy zany. Voalohany indrindra aloha dia resaka tsika hoe inona ny atao hoe ota. Iresaka tsika hoe inona ny atao hoe ota. Andriamanitra dia ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe ny fahafatesana ozy izy no tambin'ny ota. Fahafatesana ny tambin'ny ota. Inarany ota izay teneniny tenin'Andriamanitra io zany. Raha te hafantatra an'izay tsika dia mila miverina raha ao anatin'ny Baiboly dia mila miverina tanteraka ao anatin'ny Genesis. Andriamanitra rehefa namorona ny olombelona Andriamanitra dia ndao izy tsika amorona olombelona tahaka ny endrikitsika, dia rehefa avy eo izy dia naka vovotany izy, dia rehefa naka vovotany izy dia nasiany fofinainy. Dia niteny izy tamin'ny Adama sy Eva rehefa avy eo hoe anjakao izy ny zavatra rehetra, anjakao ny zavatra rehetrarehetra ozy izy ny tao sahidena zany. Dia niteny koa izy hoe zavatra tokana ihany ozy izy ny tsy azonareo atao ny finanana ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, fa raha vao mihinana ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy nareo izy dia ho faty ianareo. Raha vao mihinana ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ianareo dia ho faty ianareo. Ho faty ianareo. Fahafatesana ny tambin'ny ota. Inona zany le ota? Le tena ota fototra. Le tena ota fototra izay nandraran'Andriamanitra antsika, izay nitenen'ny tao hitena zany dia ny finanana ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Ny finanana ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Fa maninona moa ny ota fototra ny finanana ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy? Tsotra ny antony. Andriamanitra rehefa namorona izy dia ny zavatra niteneniny dia rehefa tamin'ny andro voalohany izy rehefa namorona dia zao niteneniny hoe aritany fa tsara zany. Namorona izy ny deuxième jour dia niteny izy hoe aritany fa tsara zany. Namorona izy troisième jour hitany fa tsara zany, ary rehefa namorona olombelona izy dia niteny izy hoe aritany fa tsara indrindra zany ozy izy. Hitany fa tsara indrindra zany. Zany hoe raha ny tena marina zany Andriamanitra zany tsy namorona ny ratsy. Andriamanitra tsy namorona ny ratsy, ary izay indrindra ny natokan'Andriamanitra nanafatra tamin'ny Adama sy Eva hoe tandremo sao hinananareo izy ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, satria Andriamanitra tsy namorona ny ratsy. Na izany na tsy izany moarany dia ninanany Adama sy Eva ihany ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, ary dia nitranga ny antsoina hoe fahafatesana. Nanota izy ninanany ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, dia nitranga ny antsoina hoe fahafatesana. Ny olombelona tsy noforon'Andriamanitra halala ny tsara sy ny ratsy, satria ny zavatra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa. Fa saingy noho ny amin'ny fandikanan'izay, izay le atao hoe ota, dia niatra taminy ny fahafatesana. Inona le fahafatesana? Raha mandinika tsika ao anaty Baiboly tsisy i Adama sy Eva maty fizikement teo, tsy hoe maty, tsy hoe noho ny avy izy dia lasa maty, dia naleviny, tsy zay le resaka. Fa ny zavatra nitranga teo dia tafasaraka tamin'Andriamanitra izy ary nahita izy fa miboridana. Tafasaraka tamin'Andriamanitra izy ary nahita izy fa miboridana. Ny conséquence-ny voalohan'le ota zany. Ny conséquence-ny voalohan'le ota dia natsiaro izy fa miboridana teo anatrehan'Andriamanitra. Misy antony le hoe miboridana, zany hoe tsy présentable intsony zany eo anatrehan'Andriamanitra. Niala le voninahitr'Andriamanitra teny aminy, lasa tsy présentable. Nitady vahaolana izy, dia rehefa nitady vahaolana izy, satria izy miboridana, ny conséquence-ny voalohany ilay fahatsapany fa niboridana izy teo anatrehan'Andriamanitra dia lasa izy aloha ny hery nitsoaka. Zany hoe
nanomboka teo niatra tao aminy le fanamelohana tao amin'ny conscience-ny, niatra teo aminy, lasa natsiaro-meloka izy, ary rehefa natsiaro-meloka izy de inona ny zavatra nitranga, lasa izy nandeha niafina an'Andriamanitra, lasa izy niafina an'Andriamanitra. Fa zao no mahavariana ry havana, i Adama sy Eva niafina an'Andriamanitra, fa Andriamanitra kosa niteny tamin'ny Adama sy Eva hoe Adama aiza moa ianao, Adama aiza moa ianao. Ary zay ny evanjila voalohany tao Edena. Ny olombelona mitsoaka an'Andriamanitra satria miboridana. I Adama sy Eva nitsoaka an'Andriamanitra satria miboridana. I Adama sy Eva nitsoaka an'Andriamanitra satria simba ny conscience-ny. Fa Andriamanitra kosa nitady anazy ka niteny hoe Adama aiza moa ianao. Zay ny evanjila voalohany, zay tao Edena, zay tandindo n'ilay tenin'i Jesosy Kristy rehefa tonga teto amin'izao tontolo izao izy de ozy izy Jesosy Kristy hoe ino ro zanak'olona ozy izy hitady sy hamonjy ny very, hitady sy hamonjy ny very. Zay zany zavatra voalohany zay. Rehefa natsiaro koa i Adama sy Eva fa miboridana, natsiaro izy fa miboridana, inona ny zavatra nataony? Satria izy miboridana de nanao tako-kenatra izy, nitady tako-kenatra izy de lasa izy nanao akanjo ravina viavy. De mampanontany tena le izy akanjo ravina viavy zany maharitra ohatrany ahoana, maharitra ohatrany ahoana zany akanjo ravina viavy zany, satria simba ny conscience-ny. Ny atao hoe azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, io azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy io de mbola ao anatintsika tsirairay io, ao anatintsika tsirairay io le conscience, ao anatintsika feo ny fieritreretana, io le ao anatintsika tsirairay io, azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Ko satria simba ny conscience-ny, nanameloka azy ny conscience-ny satria miboridana izy teo anaty an'Andriamanitra de nitady vahaolana izy, inona ny vahaolana ny tediaviny? Lasa izy nanao akanjo ravina viavy. Akanjo ravina viavy zany tsy maharitra zany na adiny 4 arany, ary rovotra zany, sady rovotra amin'ny maina. Ary zay nefa ny problème antsika olombelona. Zay ny problème antsika olombelona. Manao akanjo ravina viavy mba hampandrina ny feon'ny fieritreretana, mba hampandrina ny conscience, de lasa tsika manao soa anankiray mba hampandrina ny feon'ny fieritreretana. Latsika raisiko ohatra hoe latsika mandeha manao asan'Andriamanitra, lasa ny sasany mety manao lasa miditra andray fanasan'ny tompo, lasa mpanao communio, confirmation, lasa andeha atao batisa, andeha miditra manao mpiandry, ny sasany aza manao pasteur, satria mampandry conscience, ifonako tompoko, mampandry conscience. Satria manao akanjo ravina viavy mba ho présentable eo anatrehan'Andriamanitra, mba ho présentable eo anatrehan'Andriamanitra. De ny olana nefa de izao, le akanjo ravina viavy dia tsy maharitra. Zany hoe isaky ny adiny 4 zany tsika mila misolo akanjo ravina viavy, de zany mihitsy ny zavatra mitranga. Manao ratsy anankiray de manao soa anankiray indray aloha, de rehefa aveo afaka adiny 3 manao ratsy de mitady hampandrina ny conscience koa de manao soa indray de ainsi de suite pendant ao anatin'ny tontolo andro dia mifandimby ao anatintsika ny akanjo ravina viavy de ny fiafenana amin'Andriamanitra, ny akanjo ravina viavy fiafenana amin'Andriamanitra. Zay ny ataon'ny olombelona, zay ny ataon'ny olombelona, isan'andro mitady apaisement de la conscience, mitady apaisement de la conscience. Fa saingy zao nanome vahaolan'Andriamanitra, de ny vahaolana nomen'Andriamanitra tsotra, ndana ozy izy manao akanjo odi-biby, nanamboarany akanjo odi-biby, ary tao anatin'ny akanjo odi-biby tsy afaka nanao akanjo odi-biby Andriamanitra raha tsy misy raha latsaka, tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka. Ho azavaintsika be dia be zay ao anatin'ity vidéo ty, fa ampidiriko fotsiny aloha le fampidirana, tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka. De ny dikan'izay zany dia zay rery no afaka nanaovana n'le akanjo ravina viavy ary akanjo odi-biby zavady ary nitafiana. Rehefa nanao akanjo odi-biby Adama sy Eva de maharitra zany akanjo odi-biby zany, tsy mila soloana tsony zany, tsy mila amboarina zany, maharitra. Ary zay le tenin'ny Paul any amin'ny epistiliny hoe hitafiozy izy Jesosy Kristy. Zay aloha zany ny atao hoe ho tafototra, zay mila azontsika zay. De tadio nefa fa io ho tafototra io de niteraka fahafatesana. De iresaka tsika ny androany atao, iresaka indray tsika ny atao hoe fahafatesana. Inona ny atao hoe fahafatesana? Rehefa
rehefa ohatra ka nandeha teo amin'ny azo fahalanan-tsara sy ny ratsy Adamaseva, de efa niteny Andriamanitra hoe raha vao makeo nareo de ho fatinareo. De rehefa nakeo izy inona zavatra nitranga, niala teny am'le voninahitran'Andriamanitra ary tafasaraka tamin'Andriamanitra izy. Zay ny antsoina hoe fahafatesana. Natao hoe fahafatesana dia fisarahana amin'Andriamanitra. Fahafatesana no tambin'ny ota. Satria izy nakeo amin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Satria izy nandika n'ilay zavatra nitenenin'Andriamanitra, satria Andriamanitra nanao zavatra rehetra ho tsara avokoa. Satria ny olombelona te hitovy amin'Andriamanitra ka te halala ny tsara sy ny ratsy. De lasa tafasaraka tamin'Andriamanitra izy. Tafasaraka tamin'Andriamanitra izy. Ary zay ny antsoina hoe fahafatesana. De connexion, fisarahana amin'Andriamanitra, arak'izay tianao hitiavana hitenenana anazy, fisarahana amin'Andriamanitra, fahafatesana, de connexion, izy daholo zany rehetrarehetra zany. Tafasaraka tamin'Andriamanitra. Dikan'izany de zao ry havana. Rehefa nanota i Adamaseva, de lasa nisy antsana nampisaraka an'Andriamanitra sy ny olombelona. Ary zay le tenenen'ny Isaia 59:2 hoe ny elokare ozy izy no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra. Ny elokare ny efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra. Any ka tsy miaina izy. Ny elokare ny efitra mampisaraka. Zany hoe lay fahotana, lay ota zafady fa diso, lay ota, lay fandehanana teo amin'ny azo fahalanan-tsara sy ny ratsy nahatonga n'ilay fahafatesana ary nisy antsana teo. Nanomboka teo tafasaraka Andriamanitra fiainana. Matoa ianao ao anaty fahafatesana, eny andikany ao anaty fahafatesana ianao, Andriamanitra de fiainana. Ka raha Andriamanitra fiainana, de midika inona zany raha ohatra ianao ka tafasaraka amin'Andriamanitra fiainana, de midika zany fa ao anaty fahafatesana ianao. Zay zany midikany. Zavatra tsotra le izy. Matoa Andriamanitra il est la vie, la source de vie. Andriamanitra izy ozy izy nisy mpiainana. Izy lay fiainana. Ka raha tafasaraka tamin'ilay Andriamanitra fiainana ianao, de mazava ho azy zany fa ao anaty fahafatesana ianao. Ao anaty fahafatesana ianao. De iresaka amin'izay tsika hoe inona ny atao hoe fanamelohana. Ny fanamelohana de tsotra. Naseho an'Andriamanitra izy io atao edena zany. Lasa simba ny conscience an'Adamaseva. Ary rehefa simba ny conscience an'Adamaseva, dia natsiaro izy famboridana, ary rehefa natsiaro izy famboridana, dia lasa izy rehefa aveo nanao akanjo ravinaviavy anafenana n'ilay fiboridanany. Ao anaty conscience atsika ry havana no misy ny fanamelohana. Manameloka atsika io hoe ty mety, ty tsy mety, ty azo atao, ty tsy azo atao. Ary zay ny problème satria sady manameloka atsika io conscience io, no manameloka ny hafa ihany koa. Manameloka ny hafa ihany koa. Naseho an'Andriamanitra izy io tamin'ny lalàna tao Mosesy fanamelohana. Inona ny zavatra naseho any tao? Satria ozy izy, satria tsy azon'ny olona tsara hoe condamnation, jugement de condamnation no nitranga tao edeny. Fanamelohana de fahafatesana. Zay zany ny sary naseho an'Andriamanitra tao edeny. Satria tsy azon'ny olona tsara. Satria mbola ny insiste ny olona hoe non, niezaka tamin'ny herin'ny teny izy nanatin'Andriamanitra, ny aseho an'Andriamanitra ndray tao anatin'ny lalàna. Ok, fahafatesana tao amin'ny saidena. Ny fahafatesana dia fisarana tamin'Andriamanitra, spirituel zany le resaka tao. Fa no tao amin'ny lalàna Mosesy amin'izay de nasehoany tsy fahafatesana spirituel tsony ny resaka, fa mort physique. Mort physique zany hoe rehefa tsy tanteraka ao ny didin'Andriamanitra, ny lalànan'Andriamanitra, rehefa tsy vitanao amin'ny herin'ny tenanao, rehefa ohatra ka napetraka Andriamanitra hoe reto ny didiko, reto ny lalàko, zao no momba Hachem, zao no momba Elohim, zao naseho an'le izy. De tanterao ary reto, de raha tanteraka reo reto dia afaka manatona nareo. De nanao ny olombelona napetrany. Raha voatratra mangalatra ianao dia melohana ianao dia fahafatesana. Tratra mijangajanga ianao de meloka ianao de fahafatesana. Tratra mamono olona ianao de meloka ianao de fahafatesana. Tratra mandika sabaty ianao de meloka ianao de fahafatesana. Fa tamin'ity indray mitoraka ity tsy le fanamelohana de nitarika fahafatesana mort physique, fa tsy fahafatesana spirituel intsony. Naseho an'Andriamanitra le izy, le différence.
Ary mbola zay tsika am'izao fotoana zao tsy misy mort fizika ntsony na mandika lalàna mosesy ary anao tsisy mort fizika ny lalàna ny tany ny mety anameloko anao de higadro ianao fa tadio tsara fa rehefa mandika lalàntsika ka mandeha amin'ny herin'ny tenantsika sy ny nofontsika dia misy fanamelohana, tsy maintsy misy fanamelohana ao amin'ny conscience antsika hoe tsy mety zany ataoko zany fa maninona ny mangalatra, fa maninona mitsangajanga, fa maninona mamono olona, de manameloka atsika na tsy tratra ny lalàna ny tany ary tsika de manameloka atsika ny conscience atsika. Ary rehefa manameloka atsika ny conscience atsika de izay le fahafatesana lasa miafina ny tavan'Andriamanitra ny olona satria manameloka azy ny conscience-ny. Zay le nitranga tao Edena, zay le nasehon'Andriamanitra tamin'ny fahafatesana ranofo tao amin'ny lalàna ny Mosesy, ary zay le mbola iainantsika mandrakity ny androany rehefa mandika disalantsika dia ny conscience atsika, ny feo miferitretatsika no mitsara atsika, no mijuge atsika. Zay mila azotsika aloha zany zay hoe inona ny asan'io conscience io, inona ny asan'izy io. Raha azotsika tsara zay resak'izay ny atao hoe mpanota zany ry havana, ny atao hoe mpanota tsy resaka hoe mandika didifolo, tsy resaka hoe mandika lalàna ny Mosesy, tsy zany ny atao hoe mpanota, fa ny atao hoe mpanota dia taranaky Adama zay nitorotoroana tamin'ny ota ho azavaiko. Rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra Adama sy Eva, tafasaraka tamin'Andriamanitra Adama sy Eva, zany hoe tafasaraka tamin'ny fiainana izy, de lasa izy tao anaty, lasa nifindra tao anaty fahafatesana izy. De rehefa tafafindra tao anaty fahafatesana izy, mamaky tsika any amin'ny Genesis 5, ny andininy 7 izay raha tsy diso aho de zao noteniany hoe ary Adama ozy izy niteraka olona tahaka ny endriny. I Adama niteraka olona tahaka ny endriny, iny andikan'izany zavatra zany. Andriamanitra rehefa namorona ny olombelona de namorona olombelona tahaka ny endriny, zany hoe tahaka ny endrik'Andriamanitra zany namorona n'Andriamanitra ny olombelona. Fa satria tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olombelona, satria niala tao anatin'le fiainana izy ary lasa tafafindra tao anaty fahafatesana, satria lasa nisy antsana nanasaraka n'Andriamanitra sy ny olombelona, dia niala ilay endrik'Andriamanitra zay namorona n'Andriamanitra azy tamin'ny voalohany. Ary Adama rehefa niteraka dia niteraka olona tahaka ny endriny, zany hoe tsy tahaka ny endrik'Andriamanitra ntsony zany le olona iseta nateraka Adama, tsy tahaka ny endrik'Andriamanitra ntsony fa tahaka ny endrika Adama zay tafasaraka tamin'Andriamanitra. I Adama nefa rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra dia mpanota, zany hoe i Adama mpanota rehefa niteraka de tsy niteraka olona tahaka ny endrik'Andriamanitra i Adama mpanota, fa niteraka olona tahaka ny endriny, niteraka olona tahaka ny endriny, niteraka olona mpanota, satria ilay fofinain'Andriamanitra zay napetrany tao amin'ny Adama, satria ilay fofinain'Andriamanitra zay napetrany tao amin'ny Adama de tafasaraka tamin'ilay fanahyn'Andriamanitra. Ary lay aina tao amin'ny Adama tafasaraka tamin'Andriamanitra, rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra ianao de ao anaty fahafatesana ianao mazava ho azy, tsisy explica, tsisy zavatra fanazavana, tsotra zany fanazavana zany. Rehefa tafasaraka amin'ny fiainana ianao de ao anaty fahafatesana, saraka amin'ny fiainana ianao ao anaty fahafatesana. Ary rehefa miteraka i Adama, izy ao anaty fahafatesana de olona ao anaty fahafatesana ny naterany, olona meloka, olona mpanota, olona tafasaraka tamin'Andriamanitra de nandeha. Zany hoe nitaran'i Adama rehetra, ny transmission an'ny aina, nampitanan'ny aina, nampitanan'ny aina dia zavatra anankiroa, na amin'ny alalan'ny rà na amin'ny alalan'ny tsirinaina, sperme, zay ihany. Satria tafasaraka tamin'Andriamanitra le aina tao amin'ny Adama, le namorona n'Andriamanitra azy, dia tao anaty fahafatesana izy, de nampitany aina zay ao anaty fahafatesana izy tamin'ny alalan'ny tsirinaina, de mpanota daholo ny zanak'olombelona rehetra. Ary voateraka ny zanak'olombelona, na iza zanak'olombelona teraka de mpanota avokoa, afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany, satria Jesosy Kristy tsy nateraka tamin'ny alalan'ny tsirinaina, Jesosy Kristy tsy nateraka tamin'ny alalan'ny sperme, fa Jesosy Kristy ny fanahy masina, lay fanahyn'Andriamanitra ny tao an-kibon'ny Maria, ary iny nahatonga anazy ho teraka, iny ny concevoir anazy, iny namoronana anazy. Jesosy Kristy irery ny olombelona tsy mpanota, zay no mahatonga hoe tsy mpanota izy, zay no mahatonga hoe tsy mpanota izy. Fa ny olombelona rehetra raha vao mbola taranaky Adama, raha vao taranaky Adama ny rainao
dia mpanota tsika rehetrarehetra voateraka. Zay aloha zany mila zatra mazava tsara zay. Ny dikany hoe mpanota zany tsy resaka akta. Indraindray tsika mieritreritra hoe ny atao hoe mpanota dia ny olona mijangajanga, ny olona mangalatra, ny olona mamono olona, ny olona mitsiritra, ny olona be felonana, ny olona maloto fo, ny olona tsy mamela heloka sy ny karazany. Tsy zany ny atao hoe mpanota tompoko. Fa ny tena atao hoe mpanota de ny olona rehetra zay voateraka dia tafasaraka amin'Andriamanitra. Iresaka tsika rehefa avy hoe fa inona zany reny rehetrarehetra reny, fa maninona ny olona no mipratike manao fahotana, inona ny antony? Fa tsy le fahotana, tsy le zavatra ataon'le olona ohatra mahampanota anazy, fa le naturany sy le identitéany, zany hoe satria izy nateraky Adama, na taranaky Adama, zany hoe lignée adamika, lignée tao amin'ny Adama, lignée zay tafasaraka tamin'Andriamanitra, lignée mpanota. De mazava ho azy mpanota izy zany, mpanota izy zany. Zay zany aloha ny zavatra mila azontsika voalohany. Fa zao nefa ry havana, fa maninona raha ny olombelona ny lasa manota? De ny antony de tsotra. Satria Adama rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra izy de tao anaty fahafatesana. Tao anaty fahafatesana izy. Zao nefa ry havana, ny fahafatesana, rehefa ao anaty fahafatesana ianao de misy mitarika endrim-pahafatesana maro isan-karazany. Mila avahantsika tsara ny atao hoe fahafatesana, ilay fisarahana tamin'Andriamanitra, sy ny endrim-pahafatesana zay vokatry ilay fisarahana tamin'Andriamanitra. Mila miavaka zany reo, de mila mazava reo hoe inona ny atao hoe fahafatesana. Ny fahafatesana de tsy misy afa-tsy ilay tambin'ilay fandehanana teo amin'ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy. Rehefa nakeo amin'ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy de atao anaty fahafatesana damaseva. Fahafatesana fisarahana amin'Andriamanitra, antsana mampisaraka an'Andriamanitra sy ny olona, satria Andriamanitra fiainana, de rehefa tsy ao amin'ny fiainana no de ao anaty fahafatesana. Satria tao anaty fahafatesana de damaseva, ny conséquence ny fahafatesana de misy endrim-pahafatesana isan-karazany. Inona ny atao endrim-pahafatesana? Ny endrim-pahafatesana de ao anatin'izany ny ozona, satria ozona ny miainga voalohany tao Edena, vao ozona ny tany noho ny amin'ny nataonao, ny atsembohan'ny tavanao, ny hinananao, ozona zany. Ozona zany. De niainga ny ozona ao amin'ny fahoriana ozy izy niterahanao zanaka ozy izy Andriamanitra, ary ny vadinao ny anteheran'ny fanindrinao, ozona koa zany. De ankoatr'izay nisy ozona ny aretina, tsisy aretina zany eo amin'Andriamanitra, fa vokatry ny fisarahana tamin'Andriamanitra de nisy ny aretina. Ny fahantrana, tsisy fahantrana zany tao Edena, tsisy fahantrana zany eo amin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra miteny mazava tsara, anjakao ny zavatra rehetrarehetra, zay ny didin'Andriamanitra. Tsy afaka mampandainga ny tenin'Andriamanitra tsika. Tsisy fahantrana tao amin'Andriamanitra, fa saingy noho ny fisarahana tamin'Andriamanitra de niditra ny fahantrana, ny trosa, tebiteby, ny olana, ny fialonana, ny fitsiritana, ny fisaratsarahana, reo zavatra iainantsika amin'izao fotoana zao reo. Ny zavatra iainantsika rehetra eto tany, io lasa relativisentsika io hoe ao amin'Andriamanitra, tsika olombelona de zao, de ny fahotana ao anatin'izany, ao anatin'ny endrim-pahafatesana, vokatry ny fisarahana tamin'Andriamanitra. Tao Edena tsisy fahotana zany, tao Edena koa tsisy fahafatesana, fa vokatry ny fisarahana tamin'Andriamanitra, vokatry ilay hotafototra fakanesana teo amin'ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy, dia nanomboka teo niditra ny endrim-pahafatesana. De reo endrim-pahafatesana ny tany saiko reo, fa ozona, aretina, fahantrana, ny tebiteby, ny olana, ny fialonana, ny fitsiritana, ny fahakiviana sy reo zavatra rehetrarehetra reo. Ao anatin'izay endrim-pahafatesana zay ny fahotana. Ary rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona, satria inona ny antony mahatonga an'le fahotana? Tsotra ny antony. Ny fahotana, ny tena dikan'ny fahotana de hoe fitiavan-tena. Zay ny tena dikan'ny fahotana, fitiavan-tena. Satria inona ny antony? Satria tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olombelona. Ny olombelona ny foron'Andriamanitra ho tiavana, ary Andriamanitra de fitiavana. Zay zany mila mazava, Andriamanitra fitiavana, Dieu est amour. Ny olombelona de ny foron'Andriamanitra mba ho tiavana. Koa satria rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra fitiavana ny olombelona, izy nefa ny foronina ho tiavana, aiza izy nahita fitiavana? Aiza izy nahita an'le fitiavana, le fahabangana ao anatiny, satria banga fitiavana ny olombelona, de aiza izy mitady fitiavana? Ao amin'ny tenany ihany izy mitady fitiavana. De teraka ny fahotana. Ary ny fahotana rehetra dia
vokatry ny fitiavan-tena daholo. Zany no mahatonga ny tenin'Andriamanitra miteny hoe fitiavana ozy izy manarona fahotana maro. Ny fitiavana manarona fahotana maro. Le fitiavan'Andriamanitra ihany zany ny afaka manarona n'io fahotana io. Satria rehefa mitady fitiavana ny olona de ao amin'ny tenany izy mitady azy, mangalatra izy. Fa manino izy mangalatra? Satria izy tsy manana fitiavan-tena zany. Mijangajanga izy satria izy maninona mijangajanga? Satria izy te ho tiavana. Fitiavan-tena zany. Mamono olona izy satria izy maninona izy ny mamono olona? Satria mety manana noho izy, mety noho ny fialonana, mety noho ny fitsiritana. Mety noho ny te angalatra koa izy sy ny ohatran'izany. Inona mahatonga an'izany? Fitiavan-tena zany. Ny fitiavan-tena io ny tena vokatry ny fahafatesana fisarana tamin'Andriamanitra, ary ny fitiavan-tena no miteraka fahotana rehefa avy eo. Ireo fahotana rehetrarehetra nahatonga an'Andriamanitra nametraka didy sy lalàna, mametraka ny fiarahamonina lasa mametraka didy sy lalàna isan-karazany, de satria inona ny antony? Satria noho ny fitiavan-tena ny olombelona. Satria maninona ny lasa tia tena ny olombelona? Satria tafasaraka tamin'ny fitiavana. Satria tafasaraka tamin'ny fitiavana izy. Ao anaty fahafatesana izy satria tafasaraka tamin'ny fiainana. Ao anaty fitiavan-tena izy satria tafasaraka tamin'ilay fitiavana fototra. Zay aloha zany mila azontsika tsara zay zavatra rehetrarehetra zay fa iresaka am'izay ny vahaolana, satria zay problème zay zavatra zay. Problème daholo no nresahantsika teo. Fa inona koa sara ny vahaolana? Vahaolana de tsotra. Koa satria tafasaraka tamin'ny fiainana ny olombelona ary lasa ao anaty fahafatesana. Satria tafasaraka tamin'ny fitiavana ny olombelona ary lasa feno fitiavan-tena. Koa satria ao anaty fahafatesana ny olombelona ary niteraka endrim-pahafatesana isan-karazany zay. Ary tao anatin'izany endrim-pahafatesana zany, zay efa nitany saiko teo, ny ozona, ny aretina, ny fahantrana, ny olana, ny fitiavan-tena, zay niteraka fahotana, ny fialonana, ny fitsiritana, zany fitiavan-tena daholo zany. Fialonana, fitsiritana sy ny zavatra isan-karazany dia tsy possible tamin'ny olombelona intsony ny miala tao anaty fahafatesana ifindra amin'ny fiainana. Tsy possible zany. Tsy possible amin'ny olombelona no miala ao anatin'ny maizina ho ao amin'ny fahazavan'Andriamanitra. Tsy possible amin'ny olombelona no miala eto tany de andeha hiakatra any an-danitra. Tsy possible. Betsaka ihany efa nisy sambon-danitra sy ohatran'izany nalefa niakatra tany ambony tany fa mbola tsy nahainao hoe nahitan'Andriamanitra no niakatra tany. Tsisy. Mbola tsisy. Ary nasianao tohatra raha tsy ho tafakatra hiakatra hatraiza ianao. Fa tsy afaka hiakatra, anakatra an'Andriamanitra ny olombelona. Tsy afaka hiala ao amin'ny fahafatesana izy de ho ao amin'ny fiainana. Tsy afaka hiala ao amin'ny fitiavan-tena izy ka hanana n'ilay fitiavan'Andriamanitra. Ary zay no nahatonga an'Andriamanitra nitady vahaolana. Ary rehefa nanome vahaolana Andriamanitra, de izy Andriamanitra fitiavana no tonga teto amin'ny tontolo feno fitiavan-tena. Izy Andriamanitra fiainana no tonga teto amin'ny tontolo pahafatesana. Izy avao mazava, Andriamanitra fahazavana no tonga nidina nakeo amin'ny tontolo ny fahamaizinana. Tsy maintsy izy Andriamanitra no nanatona. Ary zany no mahatonga ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Ezekela 35:36 angamba izay raha tsy diso ozy izy hoe, ary izy ozy izy nisy taolana ozy izy, de nisy fasana ozy izy, de nisy taolamaina, de niteny ozy izy Andriamanitra hoe mifanatona ry taolamaina, de mifanatona ozy izy ny taolamaina, de nisy nofo, de niteny ozy izy tamin'ny taopasana hoe mitsangana, de nitsangana ozy izy ny avao am-pasana. Tsy maintsy izy fiainana no mibaiko hoe mivoa mitsangana tahaka ny Lazarosy. Izy Andriamanitra mpamorona ny ainany tsy maintsy niteny tamin'ny Lazarosy hoe Lazarosy mitsangana. Zay vao afaka nitsangana tao anaty fahafatesany Lazarosy. Tsy maintsy izy fiainana no mitsangana ary nanangana atsika hiala tao. Ary zay ny antony nahatonga an' Jesosy Kristy lay tsy nisy ota araka le teneniko teo, tsy taranaky Adama sy Eva. Satria inona ny antony? Lay fahafatesana, lay fahotana tao Edena de lasa ny vatatsika no subirana azy, lasa tany amin'ny koritsika ny zany mahatonga atsika lasa
misy fahafatesana ranofo satria Andriamanitra azavaiko ela Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teniny namoronany Andriamanitra inona moa namoronany atsika namorony atsika de zao tamin'ny andaotsika amorolombelo sisy tahaka ny endrikitsika de rehefa aveo nalay ny vovotany avy amin'inona moa namoronan'Andriamanitra ny vovotany avy amin'ny teny Andriamanitra ny teny hoe misy ny tany de nisy ny tany de tamin'ny alalan'iny tany zay ny fironon'Andriamanitra tamin'ny teny iny no namoronany tena ho atsika olombelona zany hoe teny de tany de tena ny lahatra eo Andriamanitra tsy niteny tsika olombelona rety nataon'Andriamanitra tsy nataon'Andriamanitra hoe misy olombelona tsy nanao an'izany Andriamanitra fa rehefa niforonony amin'izay le tena avy amin'ilay tany no foronony tamin'ny alalan'ny teniny de zay vao nasiny fofinaina nasiny souffle de vie tsika olombelona irery no zava-boarin'Andriamanitra ka tsy nitenenina hoe misy olombelona de nisy olombelona ny ambiny de nitenenina daholo hoe misy olombelona de misy olombelona zavatra ngezabe zany misy anton'zany ko satria tafasaraka tamin'ilay teny ilay tena zay le fisarahana tao edena tafasaraka tamin'ilay teny Andriamanitra teny mpamorona lay tena le tena sy le aina lay vatatsika sy lay aina tao anatitsika de ny dikan'izany zany rehefa tafasaraka tamin'ny tenitsika de ny dikany ny conséquence an'izay ao anaty fahafatesantsika de any amin'ny tenatsika misy conséquence fahafatesana voozona amin'ny tany ozy izy de lasa misy conséquence amin'ny tenatsika koa le izy ary zany mahatonga ny ten'Andriamanitra ny teny hoe ny teny kozy izy ny teny iko de aina ho an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra ny tenin'Andriamanitra no aina ho an'ny mahazo azy fahasalamana ho an'ny nofo rehetra satria ny dikan'izany satria ny tenantsika no subiranyilay péché de ozy izy ny teny any amin'ny Hebreo any hoe fa tena ozy izy ny namboarina ho ahy zany hoe nanamboatra tena ho an'i Jesosy Kristy izy tonga tena ilay nofo tonga olombelona tonga tena ilay teny tonga nofo lay teny tamin'ny voalohany teny tao amin'Andriamanitra ny teny de Andriamanitra ny teny de tonga nofo ozy izy tsy maintsy tonga nofo lay teny satria tao amin'ny corpsika no subiranyilay péché lay fahafatesana ary zany ny teniny any amin'ny Romana 9:5 ozy izy any amin'ny Romana 9:5 hoe fa zay tsy hainy lalàna satria ny nofo ozy izy ny nalemy azy de vitan'Andriamanitra tamin'izy zaniraka ny zanany naka endriky ny nofota nanameloka ny ota tao amin'ny nofo ozy izy satria ao amin'ny nofotsika lasa nofotsika tao amin'ny nofotsika lay fahotana lasa tao amin'ny nofotsika le izy ary zay na tonga an'Andriamanitra tsy maintsy tonga olombelona tonga nofo satria raha tsy tonga nofo izy Andriamanitra tsy tany ambony tany fotsiny de ny teny hoe voavonjinareo voavoela ny elokareo tsy zany nataon'Andriamanitra fa tsy maintsy tonga tena tonga nofo lay teny mba hamonjy atsika zay voafatotra zay voaeloka nohony amin'ny otafototra voaeloka nohony amin'ny otafototra ina dikan'izany ny vahaolana amin'Andriamanitra de tsotra tonga olombelona izy ary rehefa tonga olombelona izy satria tsika ao anaty fahafatesana satria tsika ao anaty fitiavan-teny de ny tenin'Andriamanitra de miteny hoe tsy misy famelan-keloka ozy izy raha tsy misy raha latsaka tsisy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka fa inona moa ny ao anatin'ny raha mandinika tsika inona ny ao anatin'ny raha ny ao anatin'ny raha de ny aina ny ao anaty raha fa atao inona raha atao inona aina fa maninona ny aina ny mamela heloka fa maninona ny hoe tsy misy famelan-keloka zany raha tsy misy raha latsaka tsisy famelan-keloka raha tsy misy aina atolotra zay zany ny dikany de satria ny tenin'Andriamanitra no miteny hoe aina ozy izy solon'ny aina solon'ny aina solon'ny aina zany hoe satria tsika ao anaty fahafatesana satria tsika ao anaty fisarahana amin'Andriamanitra nefa fiainana raha te hiala ao anaty fahafatesana zany tsika ka hifindra ao amin'Andriamanitra fiainana de tsy maintsy misy famelan-keloka tsy maintsy misy aina manarona tsika zay ao anaty fahafatesana manala tsika ao anaty fahafatesana ary mamindra tsika amin'ny fiainana zay ny dikany tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka tsy misy famelana tsy misy fandravonana n'lay antsana fisarahana amin'Andriamanitra tsy misy fampihavanana amin'Andriamanitra raha tsy misy aina atolotra zay ny dikany tsy misy fampihavanana amin'Andriamanitra raha tsy misy aina aloha atolotra satria Andriamanitra ao anaty fiainana ary tsika ao anaty fahafatesana de zay ny nahatonga an'Andriamanitra nanolotra ny ainy
tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy aina efa naseho an'izany tany amin'ny fanekena taloha alaina ny zanak'ondry tsy misy kilema heritaona fa maninona ny heritaona satria aina maharitra heritaona ary averina isa-taona le fanatitra de aterina ny fanatitra heritaona dia mandritry ny heritaona voavelany eloka voasarona ny fahotana mandritry ny heritaona de amin'ny heritaona indray averina satria inona ny antony satria ny antony tsotra le aina atao am'le zanak'ondry heritaona fa tamin'ity indray mitoraky ity tompoko tsy zany tamin'ity indray mitoraky ity ny aina atao am' Jesosy Kristy de aina maharitra mandrakizay satria izy Andriamanitra satria aina maharitra mandrakizay satria Andriamanitra fiainana itsika tao anaty fahafatesana noho ny fisarahana noho ny ota tao edeny le ota fototra tao edeny satria nohony am'izay dia ny saronany tsy misy fanaronana ny fahotana tsy misy famelan-keloka raha tsy misy aina atolotra tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka ao anatin'ny rano nisy ny aina de ny saronany natolon'ny aina ary dia voasarona le fahafatesana satria ny ainy ny manarona an'izany lay ainy ny lasa mandrakotra an'izany zany ny mahatonga ny any amin'ny salaminy tena hoe sambatra ny olona zay voavelany elo ny sy voasarona ny fahotany sambatra ny olona zay tsy sainy Jehova elo koa izy ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny ataontsika mpilivavy fa zay ny dikan'ireny teny reny voasarona voavelany elony zany hoe voasaron'Andriamanitra le fahafatesana lay fisarahantsika tamin'Andriamanitra ao anaty fahafatesana tsika voasaron'Andriamanitra iny ary nalanitsika hiala tao amin'ny fahafatesana ary nafindrany tao amin'ny fiainana noravany ny hevitra fampisarahana atsika izy zay ao anaty fiainana atsika ao anaty fahafatesana de nyravany zay zany ny dikan'ilay rava ny hevitra lamba tao am-tepoly lasa ny verina ao anaty fiainantsika zay ny dikany hoe voavela eloka ny olona ny antsoina hoe olona voavela eloka de olona vita fihavanana tamin'Andriamanitra ny atao hoe olona voavela eloka dia olona niala tao anaty fahafatesana ary nafindra tao amin'ny fiainana zay ny atao hoe olona voavela eloka ny atao hoe olona voavela eloka de olona mpanota fa lasa zanak'Andriamanitra izy averiko kely ny atao hoe mpanota atao tsy resaka akta fa noho ny amin'ny mahataranaka Adama de nandova ota tsika de lasa mpanota tsika na manao inona tsika na tsy manao inona na mangalatra tsika na tsy mangalatra na mijangajanga tsika na tsy mijangajanga na mamon'olona tsika na tsy mamon'olona de mpanota ny anarantsika satria tafasaraka tamin'Andriamanitra zay no nataon'Andriamanitra teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny saromany lay fahotana ny saromany lay eloka ny saromany lay ota fototra tao edeny ary de nalanitsika ny alaton'ny fahafatesana nafindranao amin'ny fiainana zay ny atao hoe olona voavela eloka tsisy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka ny atao hoe olona voavela eloka olona tao anaty fahafatesana de nafindran'Andriamanitra ao amin'ny fiainana olona tafasaraka tamin'Andriamanitra de nampihavan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny asa-pamonjeny Jesosy ary ny olona tao hoe voavela eloka de olona mpanota fa saingy lasa zanak'Andriamanitra nohony amin'ny asa-pamonjeny Jesosy tsisy idiranao zany tsy misy idiranao tsisy akta ataonao tsisy nininona ataonao fa nohony amin'izay asa-pamonjeny Jesosy Kristy zay tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka raha azotsika tsara zay zavatra zay de za zany te-hiteny aminao voalohany indrindra aloha hoe voavelany eloka ao vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao voavelany eloka ao taloha ankehitriny aro avy vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao tsy fahavalo tsony ianao ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe zany izy fitiavan'Andriamanitra fonombolam-panototsika ozy izy de maty hamonjy atsika ozy izy Kristy fonombolam-panototsika zany hoe mbola tsy nalala n'izany asa-pamonjeny Jesosy zany de efa maty ozy izy hamonjy atsika Kristy nalanitsika niala tao maizina de ifindra ao amin'ny fahazavana nalanitsika tsy ho mpanota intsony de lasa zanak'Andriamanitra androany te hiteny aminao voavelany eloka androany te hiteny aminao tsy mpanota tsony ianao za tsy miteny hoe tsy manota tsony ianao mbola hanota ianao ary tsy maintsy mbola hanota ianao fa tsy mpanota intsony ny identité anao satria efa lasa tafaray amin'Andriamanitra ianao lasa tafaverina ao amin'ny présence an'Andriamanitra ianao nohony amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy tsisy neneny natao zany ny ten'Andriamanitra de miteny hoe fa toy izao izy nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy very ianao satria mpanota tafasaraka tamin'Andriamanitra tsy hoe very ianao satria nanao an'izao na nanao an'izao tsy zany ny resaka
tsy hoe very anao satria nangalatra, satria very anao na satria anao zao, tsy zany mahavery anao, ny mahavery anao voalohany de satria anao mpanota taranaka adama mpanota tafasaraka tamin'Andriamanitra ka naezaka anao asa sosiny zavatra isan-karazany ao ary anao tsy tafaverinao amin'Andriamanitra ianao raha tsy amin'ny alalan'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy rery ihany, zay ihany. De androany te hiteny aminao voavelany eloko ao. Androany te hiteny aminao tsy mpanota intsony ianao fa tafaverinao zanak'Andriamanitra ianao nohony amin'ny asa-pamonjeny Kristy. Toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanany lahatokany mba tsy ho very zay rehetra mino azy. Saingy izao kosa ry havana, mila inony zany, de mila raisiny zany. Mila inony zany, tsy angatahany zany, fa raisiny zany. Satria zavatra efa vita, raisina sisa, inona sisa, iainana sisa zany fampihavanana vitan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo-fijaliana zany, iainana sisa zany. Za mampalahelo tsika ndraindray mbola Andriamanitra ô, mamelany eloko Andriamanitra ô, za mpanota. Teo za tsy tompoko. Matoa ianao zany miteny hoe mpanota ianao de tsy fantatrao zany hoe izy ianao. Raha mpanota ianao de mbola tsy nino ny asa-pamonjeny Jesosy zany de mbola tsy ninonao zany le fampihavanana nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo-fijaliana, donc mpanota ianao de tsy maninona, afaka atao hoe mpanota ianao. Fa raha ianao no efa milaza tenao kristianina nefa miteny hoe mpanota ianao, de na tsy takatrao le asa-pamonjeny Kristy, de miteniteny foana ianao, na carrément mbola tsy zanak'Andriamanitra mihitsy ianao. Fa ny zanak'Andriamanitra tompoko tsy mpanota intsony ny identitény, tsy mpanota intsony. Mbola manota izy, za tsy mandahany zany. Fa tsy mpanota izy fa lasa zanak'Andriamanitra izy, lasa tafaray amin'Andriamanitra izy. Iresakitsika hoe ahoana indray le manota rehefa avy eo tsy maninona fa hotsidiako kely fa ho sujet anankiray hafa mihitsy zay amin'ny manaraka. Hoe ahoana zany hoe tsy mpanota intsony hafa possible mbola manota. Amin'ny fotoana ianao mino ny asa-pamonjeny Kristy de tafaverina ao amin'ny fiainana ianao araka ny teneniko teo, ary tsy mety very intsony ny famonjena. Io no migarantira ny famonjenao, io no migarantira hoe vitan'Andriamanitra ny fampihavanana taminy. Donc rava le hevitra fampitsarahana, voavelany eloko, tafaverinao amin'Andriamanitra, tafaverinao anaty prézensany any. Faharoa manaraka an'izay na ny asa-pamonjeny Jesosy nomboany niaraka taminy teo ianao teo amin'ny hazo-fijaliana, zavatra efa vita koa zany. Zay any Kristy Jesosy izy de efa nanombo ny nofony sy ny filany teo amin'ny hazo-fijaliana, nanombo au temps passé zany, efa vita. Raisina inona, voavelany eloko ao, voaomby niaraka tamin'ny Kristy teo amin'ny hazo-fijaliana ianao. Zany ny tenen'i Paoly, voaomby niaraka tamin'ny Kristy teo amin'ny hazo-fijaliana ao izy. Voaomby zany hoe tsy mihetsika intsony. Le ianao le mpanota taloha, le ianao le tafasaraka tamin'Andriamanitra, voaomby. Le ianao le feno fitiavan-tena, voaomby. Fahatelo, nentin'Andriamanitra teo, nentin'i Jesosy teo amin'ny hazo-fijaliana daholo ny androm-pahafatesana rehetra le niresahantsika teo amin'ny voalohany teo. Ny androm-pahafatesana rehetra, ny latsa, ny heso, ny ozona, ny fahantrana, ny aretina, ny hatram-pahafatesana, ny fahotana, nentin'i Jesosy teo amin'ny hazo-fijaliana daholo. Netiny teo daholo, izy no subirana azy. Zany hoe raha itsika no tokony subirana izy satria zay afafintsika ny jinjaintsika, de Jesosy Kristy no nijinja zay nafafintsika. Ary zany no tenin'i Jesosy hoe ianareo ne ozy izy nijinja zay tsy nafafinareo hoe olona hafa ozy izy mamafy, nareo no mijinja. Zany hoe tsika namafy, Jesosy Kristy no nijinja fahafatesana. Ary Jesosy Kristy namafy fiainana teo amin'ny fitsanganana de tsika no nijinja fiainana. Zay le izy. Misy zay ny antsoina hoe loi de la substitution. Nentin'i Jesosy teo ny adi-tsaina, ny aretina, ny olana, ny tebiteby, ny ozona satria nahoana voaozona ho izy ny ten'Andriamanitra zay miantona amin'ny hazo. Ny ozona satria nahoana ny ten'Andriamanitra tany edena de ny teny hoe voaozona ny tany no ny aminao, ny atsembohan'ny tavanao, ny nananao. Jesosy nefa ny atsembohany, mipatrapatraka ho izy tahaka ny raha tao Getsemane. Ny adi-tsainao satria nahoana nasiana satroka tsilo izy mba hitondra ny adi-tsainao sy ny olanao rehetrarehetra. Ny aretinao satria nahoana ny ten'Andriamanitra de miteny hoe dia akapaka tamina nasitranina atsika. Ny ten'Andriamanitra de miteny hoe nandefa ny teny koa ozy izy mba hanasitrana azy, iza ny teny, iza le teny nalefan'Andriamanitra, Jesosy Kristy. Izy no nitondra an'izany teo amin'ny hazo-fijaliana. Izy no nitondra an'izany teo amin'ny hazo-fijaliana. Zay endrim-pahafatesana rehetra mitrangy eo amin'ny fiainanao, efa nentin'i Jesosy teo amin'ny hazo-fijaliana, efa vita koa zany fa mila inona. Mila inona, mila raisina. Tsisy ninina de ataonao intsony, mila inona. Ary eo le problème satria le finoana mihitsy ny olana. Le finoantsika n'izay asa-pamonjeny Jesosy, zay zavatra vitan'i Jesosy zay eo mihitsy ny problème. Satria rehefa tsy minotsika fa voaomby niaraka tamin'i Kristy teo amin'ny hazo-fijaliana de tsika ihany no mbola ezaka. Lasantsika miezaka, lasantsika manao an'ry, lasantsika manao an'ry, satria tsy voaombo, satria tsy mino fa efa voaombo, satria efa vitany, efa voaomby niaraka tamintsika.
tsika tsy manompo tena intsony fa efa nomboan' Jesosy niaraka taminy teo amin'ny hazo-fijaliana. Eo ny olana tsy notsika zay. Voalohany zany voavelany elokao vita viavanina amin'Andriamanitra ianao, tsy mpanota ntsony ianao. Faharoa manaraka an'izay nomboany le mahampanota anao teo amin'ny hazo-fijaliana, voaomby niaraka taminy ianao. Fahatelo netiny ny endrim-pahafatesana rehetra, ary ny tena izy hoe vita. Dikany hoe vita raha dika tena tsotra de hoe voalony trosa rehetra, tout a été payé, zay ny dikany. Tsy manatrosa ntsony zany ianao. Vita. Ka raha Andriamanitra no miteny hoe vita de izy indray olombelona no miteny hoe mbola tsy vita fa za mbola naon'le izy. Ary eo ny olana. Fa efatra manaraka an'izay nitsangana tamin'ny maty izy ary resy ny fahafatesana. Zany hoe le fahafatesana fototra le fisarahana tamin'Andriamanitra tao Edena mihitsy no resiny. Rava vita tanteraka. Ny fahafatesana no niteraka endrim-pahafatesana. Fa nefa le fahafatesana koa efa resiny. Nitsangana tamin'ny maty izy no nandresy fahafatesana. Ary ny farany de zao niakatra izy de niverina izy ary lasa velona ao anatintsika izy. Ka raha velona ao anatintsika izy, raha Kristy ny velona ao anatintsika, de Kristy velona ao anatintsika ny manetsika atsika. Andriamanitra ozy izy miasa ao anatinareo na amin'ny fikasana na amin'ny fanaovana, ahatateraka ny sitrapony. Ny dikan'izany de zao, rehefa velona ao anatintsika izy, de izy ny lasa manetika atsika satria tsika le efa voaombo, de lasa hetsika ny fitiavan'ny Kristy tsika. Lasa Kristy ny manetsika atsika. Lasa ny tenin'Andriamanitra no miteny hoe izy ny etsehatsika sy velomantsika ary iainantsika ozy izy. Izy ny etsehatsika ary velomantsika ary iainantsika. Amin'ny teny frantsay zao le teny ao hoe tiako be le izy amin'ny teny frantsay hoe en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Car nous sommes de sa race ozy izy. Car nous sommes de sa race. Satria teraka Andriamanitra tsika, zay ny ao amin'ny Baiboly gasy, satria teraka Andriamanitra tsika. Lasa Kristy ny velona ao anatsika. Izy ozy izy miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny. Il tient toutes choses par sa parole. Izy miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny. Zany hoe zany herin'Andriamanitra zany no mitoetra ao anatinao. Raha izy fangeritsaina ane zany hoe mba fantatrao ve hoe izy ianao. Kristy ny velona ao anatinao tsy tedavina. Ndraindray tsika lany andro mitady an'Andriamanitra ary mamonjy eny ty zavatra rehetra ty aninona hitady an'Andriamanitra hony ore olona e. Jesosy Kristy no miteny hoe mifanjakan'Andriamanitra ane ka ao anatinareo e. Mifanjakan'Andriamanitra ao anatinao, zava-miafiny zany ozy izy Paoly. De fanantenana sy voninahitra. Tsy any amin'ny toerana zay alehanao no masina na misy ny prezansa an'Andriamanitra, fa ianao Kristy velona ao anatinao, ianao no mitondra ny prezansan'i Kristy eo amin'izay toerana misy ianao. Tadidio zany, raha tena velona ao anatintsika Kristy, tsy mitady ny Kristy, Jesosy Kristy à gauche à droite tsika, zany tsy miteny akory hoe aza mandeha mivavaka, tsy zany ny teneniko a. Ilaina ny fivoriam-bavaka, ilaina zany rehetrarehetra zany satria tena iray tsika ary ilain'Andriamanitra tsika mifankaty, ilaina zany. Fa tsy eo amin'izay toerana alehantsika no misy ny prezansa an'Andriamanitra. Tsy izay toerana alehantsika tsy any akory ny tadiavantsika ny prezansa an'Andriamanitra, fa ny prezansa an'Andriamanitra ao anatintsika. Ary itsika no mitondra ny prezansa an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Kristy velona ao anaty, eo amin'izay toerana rehetrarehetra misy atsika. Tsy ny trano ny masina, tsy ny bâtiment ny masina, fa ny olona izay manana ny Kristy velona ao anaty ka miditra ao anatin'ny bâtiment, misy ny fivorinana ny fiangonana. Iny ny manamasina ny fiangonana. Mila mazava zany. Mila mazava zany fa be de be loatra ny fampianaran-diso mifona tompoko aminareo mpitondra fivavahana, fa mila ampianarina mazava ny olona, fa tsy ny trano ny masina, fa ny tenan'ny Kristy izay mitondra ny Kristy, tempolon'Andriamanitra velona mandendeha mitondra ny fahamasinan'i Kristy ary manamasina n'ilay toerana izay misy. Eo amin'izay ivoriana endrona telo aminareo ozy izy ny tenan'Andriamanitra, eo no misy ka naiza toerana ivorian'endrona telo, de eo ny prezansa an'Andriamanitra. Zany no tsy midika hoe tsy ilaina ny angona, fa ilaina satria tsotra ny antony ao anatin'ny tahaka ny itiavako anareo izy mba hifankatiavanareo koa zao. Didy vaovao no omeko anareo de mba hifankatiavanareo, zany ny ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra anareo raha mifankaty. Zany hoe rehefa mivory zany ny zanak'Andriamanitra de fitiavana ny resakeo. Tokony ho fitiavana ny resakeo, fifankatiavana, fa tsy ady hevitra zay mahatonga fisarahana. Ahoana ny anaovana an'izao de ady hevitra de ny saina ny mandeha, de rehefa aveo lasa fialonana, fitsiriritana, de rehefa aveo lasa famezatsiny, fa inona moa izy ty, fifanamelohana no mitranga. Zanak'Andriamanitra tsy tokony hanao an'izany e. Zanak'Andriamanitra tsy tokony hanao an'izany, lasa mifanameloka diso. Zany koa hoe fisain'Andrianina zany koa. De jereo ny fiangonana ankehitriny lasa mizarazara, potika amin'ny fiangonana.
mifandroaka amin'ny pastera sy ny mpiangona, mifandroaka ny dekona sy ny pastera, mifandroaka lasa ady. Satria nahoana? Satria le trano no eritreretinao masina. Tsy ny trano masina tompo fa Kristy ao anatintsika no manamasina naiza toerana le atsika. Alao azavy zay satria manjary manao fampianaran-diso be de be ary mamitaka ny olona tsika. Farany zahatra ho teneniko rehefa azotsika tsara zay. Ny vahaolana zany men'Andriamanitra noho ny amin'ny ota sy ny fahotana de tsotra. Voavela ny eloko-tsika, niala tao amin'ny fahafatesantsika nifindra tamin'ny fiainana. Niala tao amin'ny maha-Mpanotatsika ary lasa zanak'Andriamanitra. Faharoa manaraka an'izay vao omby niaraka tamintsika, niara-nomboana taminy teo amin'ny hazo fijaliana, efa vita zany. Fahatelo nentiny ny endrim-pahafatesana rehetra, efa vita koa zany. Vita ozy izy. Nitsangana tamin'ny maty izy resy ny fahafatesana, efa vita koa zany. Nidina izy, niakatra izy de nidina izy ary de lasa izy Kristy mivelona ao anatintsika. Vao omby niaraka tamintsika ary lasa izy Kristy mivelona ao anatintsika. Raha azontsika zany zavatra rehetrarehetra zany. De zay ny vahaolana nomen'Andriamanitra. Ny atao hoe fibebahana de tsotra. Ny fibebahana tompoko tsy ny fitalaonana ny fanaovana promesy amin'Andriamanitra hoe za tsy hanao an'izao de za tsy hanao an'izao de za tsy hanao an'izao tsony. Mbola tsy nahita hatreto. Raha olona sincère tsika, raha olona sincère ao atsika de raha olona honnête tsika, fa tsy olona mandeha amin'ny herin'ny teny na kristianina anarana, afaka mitanisitsika ny apotsika any inona ny promesy nataonao tamin'Andriamanitra ka vitanao. Inona? De masahy mifanatrika amin'Andriamanitra. Masahy miteny ao amin'Andriamanitra hoe zao kosa ny promesy nataoko ary tanterako taminao. Fa lehilahy ianao raha mahasahy manao an'izany eo anatrehan'Andriamanitra. Lehilahy. Faharoa manaraka an'izay, ny atao hoe fibebahana zany. De izao. Matetika ty fomba anankiray ty ataon'ny mpitondra fivavahana. Mivory ao anaty fivoriana de mitory teny eo izy de rehefa izy de miteny hoe bon, iza ny resy lahatra de mitsangana. Atsangana ny tanana de avereny zao vavaka zao. Za tsy miteny hoe ratsy zany. Fa za miteny hoe tsy raha zany manokana, tsy zany ny atao hoe fibebahana. Tsy zany ny atao hoe fibebahana. Satria eo le olona mitsangana de mamerina vavaka eo izy. Mamerina vavaka eo izy. De mieritreritra izy fa iny de jerena efa tsy miova ny fiainana. Tsy ny atao hoe fibebahana. Tsy famerenana vavaka ny atao hoe fibebahana hoe manomboka izao Andriamanitra de manaika fa tena izao manomboka izao de hanompo anao. Tsy zany ny atao hoe fibebahana. Firy tamintsika moa nanao voady. Tamin'ny mpandray fanasan'ny tompo zany nanao voady tamin'ny mpandray fanasan'ny tompo. Voavela ny eloko azoko ny fahotana, zay aloha de efa diso satria tamin'izany tsy azoko akory le izy. Tamin'izany tsy azoko akory le izy. De mitoy ihany. Ezaka anaja ny fepetra apetraky ny fiangonana. Ezaka hamaky baiboly isan'andro. Ezaka daholo ny zavatra resahany eo. Tsy zany tompoko ny atao hoe fibebahana. Tsy zany ny atao hoe fibebahana. Ny fibebahana de zay asa-pamonjena anankidimy zay niteneniko teo zay. No mandresy lahatra ny fonao hoe resy a Jesosy. Resy any, manaiky hafa resy. Ary lasa inonao, lasa miivo am'izay ny centre ny fonao. Mifindra am'izay ny centre ny fonao, lasa miala ao amin'ny herin'ny tenanao, miala mombanao ianao, ary mifindra ao am'izay asa-pamonjeny Kristy zay, satria lasa Kristy, Jesosy Kristy ny tomponao sy mpamonjy anao. Toe-po zany fa tsy zavatra atao tsaina, tsy fahalalana. Be de be ny zavatra atao tsaintsika fa tsy manova ny fiainantsika. Raha ny fahaizako rehetrarehetra ny nanova ny fiainako, tsy efa tsy ohatr'izao ny fiainako raha zatra ny anarana. Tsy zany ny manova ny fiainantsika. Ny manova ny fiainantsika de ny fotsika zay ao amin'ny Kristy. Ny fotsika ao amin'ny Kristy, zany ny lasa manova ny fomba fisainantsika. Lasa manomba ny fomba fisainantsika. Ny fibebahana tsy tsika le mitolokoloko hoe Andriamanitra mifona aminao azao, za tsy hanao tsony za zao, za manomboka zao de tsy hanao an'izao tsony, za manomboka zao de hanao an'izao foana. Tsy zany atao hoe fibebahana. Émotion sentiment ny anarany zany. Émotion de sentiment. Fa ny fibebahana de tsika manaiky fa nalany Jesosy Kristy hiala maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Itsika lay mino ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy, zany eny ny teniny toy izao ozy izy nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahatokana. Tsy tsika ny centre ny fibebahana fa ny asa-pamonjeny Kristy. Tsy aty amitsika, tsy mitodika amitsika, fa mitodika amin'ny asa-pamonjeny Kristy, mitodika amin'ny zavatra efa vitany Jesosy Kristy. Zay ny atao hoe fibebahana.
ary ny famelan-keloka tsy angatahana isaky ny mety sika Andriamanitra mamelany eloko mamelany eloko Andriamanitra raiso Andriamanitra ataoko inona ny ataoko mba hamelany eloko lasa mifadianina lasa mivavaka amin'ny toloko mandritry ny adiny indraindray ny sasany mandritry ny manao alim-bavaka manenjika an'ity tapitendromboatra rehetrarehetra ity satria nahoana mitady ny tavan'Andriamanitra satria nahoana satria ho nibebaka fibebahana tompoko de tsotra ihany ny azona famelan-keloka tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka donc rehefa tsy inonao ny famelan-keloka na andadilady mandritra ny 24 heures ary ianao za efa nandalo an'izany matoa amin'ny teny an'izany tsy hoe tsy nanao an'izany a tena hifonako fa nanao an'izany a fa tsy hoe tsy haiko le zavatra ataotsika haiko tsara le zavatra ataotsika raha eto amin'ny toerana misy aty raha ny ranomaso ny latsaka teto amin'izao toerana zao mety efa feno raikapoaka raha ny fandady ladizako teto amin'izao toerana zao fa nazavain'Andriamanitra tamiko hoe tsy zany ny atao hoe fibebahana ny fibebahana de ny finoantsika ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy ny fibebahana de ny fandraisantsika n'le famelan-keloka zay nomeny Jesosy atsika lay aina solon'ny aina zay nomeny teo amin'ny azo fijaliana zany ny atao hoe fibebahana ny fibebahana de tsika manaiky resy manaiky voombo miaraka aminy ny fibebahana de tsika manaiky fa izy ny velona ao anatsika ary izy ny tompo sy mpamonjy ary nitarika ny fiainantsika zany ny atao hoe fibebahana ny fibebahana tsy fanaovana promesy amin'Andriamanitra ny fibebahana tsy miorina amintsika zay mitady vahaolana ponctuel amin'ny zavatra mitranga amin'ny fiainantsika fa miorina tanteraka amin'ny asa-pamonjeny Kristy miorina tanteraka amin'izany ry havana raha azontsika zay rehetrarehetra zay a anazava kely fotsiny afarany ozy izy aho hoe rehefa ohatra ka nandray ny asa-pamonjeny Jesosy ianao de lasa tsy mpanota intsony fa saingy mbola manota inona moa ny dikan'izany ny atao hoe manota rehefa ohatra tsika ka nandray ny asa-pamonjeny Kristy de rehefa taritin'ny nofotsika narovintsika ka taritin'ny nofo taritin'ny filatsika dia manototsika fa narovintsika ka taritin'ny fitiavan'ny Kristy de ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny hoe tsy misy fanamelohana intsony izy ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy zay tarihan'ny fanahy Romain 8 fa rehefa ohatra kosa tsika ka tarihan'ny nofo de tadio tsara fa mbola misy fanamelohana tsy veritsony ny famonjena fa saingy zao kosa ry havana ty presizeko tsara rehefa tena mino ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy tsika nalany tsy ho mpanota intsony nalany tao amin'ny fahotana ary lasa nalany tao amin'ny identité mahampanota ary lasa zanak'Andriamanitra de tsy veritsony ny famonjena fa saingy zao isaky ny mandeha tsika ka taritin'ny nofo de ny zavatra mitranga lasa misy séparation ponctuelle tafasaraka ponctuellement amin'Andriamanitra tsika lasa miala mivoaka ao anatin'le fitsaharantsika mivoaka ao anatin'le fiadanam-potsika zay nomeny Jesosy Kristy atsika vokatry ny asa-pamonjeny fa amin'ny fotoana indray tsika miverina hoe Jesosy any mifona ary zay le vony endriky ny fibebahana processus mandra-pahafaty lasa misy processus mandra-pahafaty ny fibebahana indre mandeha ianao le miaiky ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy fa isan'andro kosa ianao misy processus zany hoe fahaveloman'ny Kristy ao anatinao zany processus zany iainanao isan'andro mila izaranao isan'andro zany ary ny fonao mila mizatra an'izany isan'andro zany hoe za voaomby niaraka tamin'ny Kristy amin'ny azo fijaliana zany mila izarana isan'andro zany hoe za efa voavela eloka efa zanak'Andriamanitra mila izarana isan'andro zany miova ny fanavozana ny saina fa saingy zao nitadio zay zavatra mameno ny fotsika satria tsika olona mpanota zany hoe olona tao anaty fahafatesana olona tao anaty fahotana no ny vonjen'Andriamanitra ary navotany ka lasa tsy mpanota intsony le androm-pahafatesana mbola manaraka atsika eny any ary isaky tsy mibanjina ny asa-pamonjeny Jesosy tsika isaky ny fotsika tsy mitoetra tsara eo amin'ny asa-pamonjeny Jesosy fa mitongilana any amin'ny nofotsika indray ka tsy mino tsika fiavavombo niaraka tamin'ny Kristy amin'ny fijaliana de taritin'ny nofotsika de rehefa taritin'ny nofotsika de tafasaraka amin'ilay fiadanana sy fitsarana zay nomen'Andriamanitra fa amin'ny fotoana kosa tsika mitodika ho aminy de mifona manaiky diso manaiky resindray de miverina ao anaty fitsarantsika ry havana raha azontsika zay rehetrarehetra zay le sarobidy de mamy be loatra zany fitiavan'Andriamanitra zany mamy be tena mamy ary zavatra tena fiainana zany de ny any zavatra ambarako fotsiny de zao raha tena inonao zany androany na androany ary ianao miainao zany de zavatra mila azonao antoka de zao efa vitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra tamin'ny alalan'ny asa-pamonjeny Jesosy efa voavelany eloko ao taloha ankehitriny aro avy efa tsy mpanota intsony ianao raha inonao zany ho raha inonao zany raha ekenao zany raha raisinao zany de iainanao zany tsy mpanota intsony ianao fa efa voomby niaraka tamin'ny teoko eo ianao efa netiny teoko ny endrim-pahafatesana rehetra efa nitsangana tamin'ny maty izy resy ny fahafatesana ary efa Kristy ny velona ao anatinao tsy tadiavinao naiza naiza tsy tediavinao naiza naiza fa efa velona ao anatinao Kristy zanak'Andriamanitra ianao tsy nohony amin'ny ataonao fa nohony amin'ny asa-pamonjeny
vitan'i Kristy noho ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra zay nanala atsika hiala tamin'nymaizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe fanareo kosa ozy izy dia fanjakam-pisorony firenena masina. Olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany ozy izy, anambarany atsara n'ilay niatso anareo hiala tamin'nymaizina ozy izy ho amin'ny fahazavany mahagaga. Ny voninahitra ho an'Andriamanitra sy ho an'i Jesosy Kristy zay namonjy atsika ka nanala atsika ao amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga.